mirosa ao anatin'ny congrès national ny antokomanda ho an'ny firaisampirenena manomboka androany aritra androandro izy io aorinan'izay o Ramatoa Lalatina Ravolomanana dia isy ny fepetra raisina isy ihany koa zany ny fanapahan-kevitra izay raisany rehetra. Nisokatra androany ny congrès national ny antokomanda ho an'ny firaisampirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny Lalatina Ravolomanana filohan'ity antoko ity dia mbola mipetraka mandragariva amin'ny sorodalana izay nozorany hatramin'izay mpanohitra ny tsirary ny ara-tsosialy ara-politika ary ara-toekarena izy ireo. Mpanohitra tangy ny tsy mety rehetra eto amin'ny tandrasantsika ity isika manda ho an'ny firaisampirenena nandray anjara lehibe tamin'ny fametrahana ny charte de l'opposition navelorany mpanohitra fa kosa ny fanoherana tiatsika apetraka dia fanoherana mitondra hevitra sy foto-kevitra mazava vision anarenatsika any Madagasikara. Anisan'ny foto-kevitra hijoroantsika amin'izany ny hoe ampizay okizay ny savorivory politika eto amin'ity firenena ity fa raha hitantsika tsy mety ny fitondrana amin'izao tanindrazantsika izao dia manangana fanoherana mazava sy mahitsy isika ahafahantsika manova ny fomba fitantanana ny firenentsika. Roa andro mifaharetan'ity congrès national ataony antokomanda ity raha ampitso dia izy ny fifidianan'ireo olona vaovao hitondra indray ny antoko ka izy ny famindranany fitantanana raha ampitso ariva amin'ny resaka politika eto Madagasikara kosa dia izy ny fehi-kevitra hivoaka raha ampitso ao aorian'ireo fivoriana isam-bondrona.